Mahakasika kosa ny raharaha fitrandrahana vato sarobidy any Ijiji dia nanatanteraka fivoriana omaly ireo vato nasondritry ny tany avy any Alaotra Mangoro ary nisy indrindra ara moa ny fanambarana vaovao izay navoakan'izy ireo mahakasika an'ity raharaha ity. Ho toy ny fanambarana nataon'ireo vato nasondritry ny tany avy any amin'ny faritra Alaotra Mangoro dia nanao fanambarana fanampin'izy ireo omaly alarobia 17 Martsa 2024. Tao anatin'izany dia maneho ny tsy fankasitrahany didim-pitsarana mivoaka momba ireo olona voasambotra rehetra mikasika ny fitrandrahana ireo harena sarobidy any Didy faritra Alaotra Mangoro. Ny vato nasondritry ny tany avy any Alaotra Mangoro dia nanamafy fa vonona ny andraindraikitra hiady amin'ny fitrandrahana tsara-dalàna ny harena kibon-tany any Didy ka manimba ny ala voajanahary voaro sy ny fiarahamonina. Mahatsapa ihany koa izy ireo fa ilay didim-pitsarana mamototra ireo olona tratra nandika lalàna dia manome lalana kitsirano ny fanobana tanteraka ny tontolo iainana any Alaotra Mangoro sy eran'i Madagasikara. Koa mitsipaka marindrano ny toe-javatra toy izany izy ireo ary manao antso amin'ny fitsarana mba handinika lalina ny andraikitra raisiny manoloana ny toe-java-misy. Manentana ny fitondrana mba hanao izay hamahana ny olana ary nilaza izy ireo fa hametraka komiti-mpanara-maso momba io raharaha io.